Ravina manalo amin'ny tompo ny mpifalinanay no isakana amintsika ny mifinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Ampitombona aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanafito izay nolona ny sesa fiandanan'Andriamanitra. Amen. Dera sy mame voninahitra anao mandrakariva tompo ireo anjely sy olombovonjy mahavelo koa ny feonay mba hakalaza anao satria efa novidianao hiala tamin'ny fahafatesana izay ka nanome anay fiainana be dia be anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety reny. Dia manome izandray any tompo ny teninao mananana hery sy faherezana ho amin'ny fanaovana ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity. Misaotra Jesosy teny tomponofo oka aminay manakariva ny fafy no ny fananao masina. Amen. Ravina malala ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro alahibia 3 Novambra 2024 dia ny finazantsara akimadio toko fahenina andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 4 andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miararena ho anareo ity tany izay misy kalalao sy sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo anandanitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa zay tirany arenao dia ho any koa ny fonao, ny maso ny mijery ny tena koa amin'izany raha tsara ny masonao dia zava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia maizana avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizana ny fahazavanao anatinao, manahoana ny alaben'izany famaizinana izany? Tsy misy olona mahay manontoboroa fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany, ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia mahakasika natao hoe arena. Ny fatahana ny aren'ny tany sy arena an-andavatra. Zay misy ny aren'olona tokoa mantsy dia any mivory. Fantatsika fa ty tany ity dia tany be fahoriana. Eto amin'ity tany ity avokoa ireo karazany zava-dratsy miseho rehetra aty amin'ity zao tontolo izao ity. Fa izany no arena misy ety amin'ny tany. Arena mora lanin'ny kalalao, arena mora arafesina sy simba, ary arena mora ankalavana. Amin'izao andro izao moa dia mikaikikaika mihitsy ny olona amin'ity fandriampahalemana ity. Ary tena na zao aza dia misy natsoina hoe opération. Loza dia efa nitenen'i Jesosy io ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono. Fa eto Madagasikara indray tsy vitany hoe hamono any fa anolana. Izany zava-misy. Vonoiny ny olonao, alainy ny arenao, ary tsy vitan'izany aolany koa zay vehivavy ao. Izany zava-misy aty amin'ity zao tontolo ity tena mahavaky fo zany mampiravoravo tany an'izany. Fa soa ihany fa misy lay arena an-danitra tsy mety lany kalalao, tsy mora lany, tsy mora simba, indrindra tsy tamin'ny mpangalatra azo angalana satria tsy tamin'ny masona na reny sofina, fa ny tany mantsy dia hita amin'ny masona. Fa ny lanitra
dia tsy hita maso. Maika moa ny arena nan-danitra any tsy hita maso kanefa dia tsara lavitra no zao hitany masontsika zao. Zao ny voalazana amin'ny epistily ho an'ny Hébreux hoe Andriamanitra efa nanao izay tsara lavitra ho antsika. Zay voalaza zao Andriamanitra efa nanao izay tsara lavitra ho antsika. Inona moa zany tsara lavitra zany? Lanitra vaovao sy tany vaovao. Andriamanitra efa nanao izay tsara lavitra ho antsika. Ry amin'ny andiny efapolo amin'ny toko fahaizam-bolo. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika. Zany tsara lavitra zany nen'Andriamanitra ho asy anao. Ka raha mety tsy mety aminao moa, aleontsika hiaran'izany hiary, anao hitady zany arena tsy mety simba tsy lany kalalao zany ary arena maritra manak'izany. Amin'Andriamanitra ihany misy an'izany. Ka mahatonga anao tsy ho variana amin'izao zao fiainana zao ary hametraka amin'ny fanantenanao amin'izao zavatra mandalo sy mitserana zao. Tsy handandra ny zavatra rehetra amin'ny alalan'izao. Paoly apôstôly zay miteny raha amin'izao fiainana zao any no hanantenanao n'Andriamanitra dia mahantra indrindra ianao ho hianatrehan'izany. Mila misafidy zasy ianao anio. Zanako tsy midika hoe tsy mila tady vola ankamarena zao tontolo tsara zany, kanefa mony zany rehetra zany koa ataovy zava-dehibe dia miary ilay arena anan-danitra. Satria zany no tena azo antenaina, zany no tena azo anteherana. Fa sisa an'izay mandalo sy miserana ihany satria Jaona apôstôly mandalo zao fiainana zao sy filana. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manak'izay. Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity? Aokenao hiary arena sy anan-danitra. Dia Jesosy Kristy tsy miova maly sy anio ary manak'izay. Ao amin'i Jesosy Kristy no anananao zavatra rehetra satria ho aminy no ananana fiainana dia fiainana manak'izay. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha io fa tsy avelanao diso ny tena reny zay. Ny areny tany dia amin'ny tany azy zany mora simba, mora leva ary tsy afaka hoentinay kory any amin'izay alehanay efa miala amin'ity tany fahadaovan'ity zay. Fa le arena anan-danitra kosa dia tsara lavitra noho izay hita amin'ny masonay. Ianao mantsy efa nanomana zava-baovao izay tsy mola renay na hita amin'ny masonay manao ho an'izay olona toetra tsara aminao sy miandrandranao. Dia ataovy tafitoetra aminao izay tokoa. Ataovy mionda tsara aminao ary miandrandra aminao izay satria iza moa no anananay fiainana. Tsy misy afa-tsy anao Jesosy Kristy dia manana fiainana manak'izay. Dia mpahirezy izay tompo mba hiara ilay arena anan-danitra fa tsy ny arena tany izay mora levina sy azo mipangalatra laina sy mora simba. Eny koa mety ho arafesina mihitsy ka tsisy lana azy itseo. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay izay nan-danitra masina ane naranao dia tonga ane mifanjakanao. Atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny mianina sahazo anay mamela ny elokay tahaka na melany izay nika taminay. Izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano izay tononona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao aiso amin'ny fifaliana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Andriamanitra ny fanantenana ane amena anareo amin'ny fifaliana rehetra sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoana mba hitomboanareo amin'ny fanantenana ny fanamasina. Matoko izay niantso anareo sady izy ihany maneho izany mitoeana tsara amin'ny Kristy fa ho aminy no anananao ny zavatra rehetra sy anantenanao ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay lovany olona masina. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina. Amen.